anamarika ity taona 2024 ity ny fandraisan'ny Madagasikara anjara amin'ny hetsika iraisam-pirenena Expo Milano 2015 izay ho tanterahina mandritra ny enim-bolana any Italia. Mitondra fanazavana mahakasika izay indrindra ny tompona andraikitra avy ao anivon'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana izay solotenantsika eo anivon'ny Bureau International des Expositions na PIE. Anisan'ireo firenena 720 mandray anjara amin'ny hetsika Expo Milano 2024 izay ho tanterahina any Milan, Italia ny voalohan'ny volana Mai hatramin'ny faran'ny volana Oktobra 2024 Madagasikara. Ny Expo Milan 2015 dia maharitra eo amin'ny volana eo faharetana. Izany hoe manomboka voalohan'ny volana Mai 2024 ka farany volana Oktobra 2024. Eo amin'ny firenena 720 no andray anjara amin'izy io isan'izany tsika Madagasikara voalazana teo. Ny exposition Milano 2015 dia eo ambany fiahian'ny PIE na ny Bureau International des Expositions de Paris. Misy isaky ny 5 taona izy io izay atao hoe exposition internationale enregistrée na exposition universelle. Ny farany zao tamin'ny fotoana 10 izay natao tany Shanghai dia 10 any a Milan, 20 atao any Dubai. Eo anelanelan'ireo exposition universelle ireo dia misy ny ataon'izareo hoe exposition internationale reconnue. Tsy dia tena mitovy fa eo amin'ny 3 volana eo faharetana izy io. Aorianan'ny Shanghai zany misy tany Corée tamin'ny 2012 dia aorianan'ny Milan mbola hisy any Astana any Kazakhstan 2017 zay vao misy indray ny exposition universelle amin'ny 2020. Maro ireo tombontsoa azon'i Madagasikara amin'ny fandraisana anjara amin'ity exposition universelle ity. Ny tena tombontsoa amin'izy io voalohany indrindra aloha ny fahafantarana Madagasikara visibilitétsika amin'ny autre pays zany dia misy koa izy io amin'ny lafiny économique satria ny mpitsidika ho andrasana amin'izy io dia mahatratra any amin'ny 20 tapitrisa any 20 millions zany visiteur entendu amin'ny exposition universelle io. Dia mba hisy koa zany fifandraisana bebe kokoa amin'ny firenena mpandray anjara rehetra ary amin'ny maha exposition universelle azy dia sy varotra ao anatin'izy io. Ny mampiavaka ity Expo Milan 2015 ity dia misy ny ataon'zareo hoe Expo Business Machine. Io Expo Business Machine io dia zareo tompona andraikitra ao amin'le mpikarakara exposition Milan 2015 no mandray ny données rehetrarehetra avy amin'ny pays participant dia zareo no mampifanatina ny mpandraharaha tsirairay. Tsy haiko milaza ny B2B amin'ny teny malagasy zany hoe hisy an'izay zany izy io firenena malagasy zany ny mpandraharaha malagasy tonga dia ampiaona mivantana amina mpandraharaha amina firenena tsirairay arakaraka ny filantsika sy ny filandry zareo zay mamatsinina azy tonga dia mifandray direct zany zareo ao anatin'io. Ny lohahevitra amin'ity moa dia ny hoe nourrir la planète, énergie pour la vie. Mariko tsara fa ny thème amin'ity Expo 2015 ity dia hoe nourrir la planète, énergie pour la vie. Zany hoe resaka sakafo zany izy ity. Izay ny thème général. Fa ny Madagasikara zany ny thème ny fidian'ny Madagasikara satria ao anatin'le thème général io dia isaky ny firenena dia maka thème anankiray. Ny Madagasikara zany thème ny paviantsika dia à la découverte de la biodiversité marine de Madagascar, se nourrir sainement et durablement. Ny pavillon Madagasikara, pavillon moa filaza azy ny razakeo stand eo amin'ny 60 mètres carrés eo. Zay ny Madagasikara fa misy ny atao hoe espace activité commerciale izay varotany mpandraharaha zany. Ny fandraisan'i Madagasikara anjara amin'ity hetsika goavana ity dia manamafy ny fiverenan'ny firenena malagasy eo anivon'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena.